Apitsikina sy ampitiavana trano tompo-kilasy itovy avy ny tsidiana ny tokantrano amin'izao takariva ny talata izao. Ampitiavana araka izany anasany eto amin'ny fahitalavitra matv anao anaraka hatramin'ny farany vaovao antsika. Tontolo ny politika avy hatrany dia isan-tarantsika ary ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Ny farany herinandro teo dia voasambotra ny praiministra Mauriciana teo aloha Navina Ramgoolam. Vao ireo tamina raharaha famonjim-bola moa ity mpitondra Mauriciana teo aloha ity. Farany vaovao izay miely kosa dia mety hitatra amina fanadidina mpitondra malagasy tao anatin'ny fitondrana teteza mita ihany koa ny rara leo rahantsika ary ny fanadidina. Vaovao izay isan'ny mitanasain'ny mpanarabavao iraisam-pirenena ny zavatra angatsy amin'ny nosy Maurice dia nisamborana ny praiministra teo aloha Navina Ramgoolam tamin'ny faraparany herinandro iny. Raha ny fantatra dia famotsim-bola sy fanembatsembanana raharaha-pitsarana no hiampangana azy. Raha ny fantatra ihany koa dia ilay raharaha famotsim-bola misy idiran'ny Madagasikara. Taoriny andro fizavana ny trano mantsy dia nahitana vola vahiny mitetina 7,9 tanoany. Nandeha ny feo taorina zay fa dia misy ny tamin'ireo tompon'andraikitra nandritra ny fitondrana teteza mita eto Madagasikara no ndray tsikombakomba tamin'ity praiministra teo aloha ity. Hipaka hatraty Madagasikara araka izany ny famotorana mahakasika ity raharaha ity ary mety hisy ihany koa ny fahatongavany mpanao famotorana eto amin'ny nosy. Voalaza fa voapangahona ny hery mpandraraha Mauriciana hanao vovavolombelona mandanga ihany koa ny praiministra teo aloha Navina Ramgoolam ity. Nampangahiny ainao manjery any antoerana ho nentina ny artena tamin'ny resaka fijangajangana ny fetsiny tamin'izay. Fiampangana izay nolaviny hatramin'izao moa io efa navototra vonjomaika moa ity praiministra Mauriciana teo aloha ity miandry ny famotorana sy ny fitsarana azy.